ity an-tany tahaka eny an-danitra. Omena an'io na ny sahazo anay, ary mamelany ilokay, tahaka namelanay izay miloka taminay. Aza mitondra anay ny fakampanahy, manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrika izay. Amen. Petraka fiangonana. Riavana raiso amin'ny fanajana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Hoy ny Tompo, tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Koa amin'izany mangataka aminareo aho ry rahalahy, noho ny famindrapon'Andriamanitra, mba hatolotrareo ny tenanareo fanatitra velona, masina sitrak'Andriamanitra, dia ny fanompom-panahy mety ataonareo izany. Ary aza manaraka ny fanao izao tontolo izao, fa miovà amin'ny fanavaozany saina amantarinareo ny sitrapon'Andriamanitra, dia izay tsara sady akasitrahana no marina. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana, izay manderaka ny lalan'i Jehova. Sambatra izay mitandry ny teny vavolombelony, ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen. Ivavaka isika ifona noho ny izany tsy fahatanterahantsika sitrapon'Andriamanitra izany. Andriamanitra rainay io, indreto izay manetry tena eto anatrehanao, miaiky ny tsy fahatanterahanay sy ny fahotanay. Tsy nahatanteraka ny sitraponao izahay. Hita tokoa izany amin'ny vavaka ataonay, mahavatra izahay miantso ny anaranao hoe Tompoko, kanefa tsy araka izany matetika no andraisanay ianao. Ary ny amin'ny fanoloranay ny tenanay, dia tsy araka izay andidiny soratra masina koa. Mazana mantsy, tsy tena feno sy tanteraka ny fanoloranay ny tenanay aminao Andriamanitra, alombola mirona any amin'ny fanao izao tontolo izao. Riray ny famondram-po, mitalao aminao izahay, mamelany elokay, diovy izahay ho afa-pahotana. Avozy ao anatinay ny fananay mba ho vonako hanompo anao, amin'ny anaran'i Jesosy zanakao no anaovanay izany vavaka izany. Amen.
ry avana malala raiso ampifaliana sy amin'ny fanantenana eo ampitsanganana ny teny manambara famelan-keloka ny tompo amintsika. Hoy ny tompo: izaho dia izaho no namono ny fahadisoanao noho ny amin'ny tenako, ary tsy ho tsarovy ny fahotanao. Izaho dia izaho ihany ny Jehova, ary tsy misy mpamonjy afa-tsy izaho. Ary hoy ilay mipetrika eo ambonin'ny seza fiandrianana: indro avaoziko ny zavatra rehetra. Ambara ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa voavelany elokareo noho ny anaran'ny masina. Alleluia. Amen. Voninahitra ho any amin'ny avo indrindra, ho an'Andriamanitra. Petraka ny fiangonana. Tonga amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika dia natateraka ny herany ny sekoly alahady. Ao anatin'izany dia hiakatra ny tompon'Andriamanitra tsara amin'ny 10 minitra. Manasa ny ankizy sy ny tanora izay tonga manatrika izao fotoam-pavahana izao mba hitsangana. Hivavaka isika. Jesosy, misaotra anao amin'ny anjara fotoana omenao anay ankizy sy ny tanora. Amen. Afaka mipetraka isika. Sokafantsika ny baibolintsika ao amin'ny filazany tsara nosoratan'i Matthieu 7:20. Filazantsarany Matthieu 7:20, ny andininy 12 no iarahantsika mamaky. Ny andininy 12 iarahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Fa izay manetry tena no ahetry, ary izay manetry no asandatra. Averina indray mandeha. Fa izay manandra tena no ahetry, ary izay manetry tena no asandatra. Amen. Ohatra ny ahoana moa izany hoe manandra tena? Ny manandra tena dia aloha tenentsika amin'ilay teny tsotra hoe mihoerahoera na mieboebo. Ahoana kosa manetry tena? Manetry tena dia ny fanohitra amin'izay tsy mieboebo, tsy mihoerahoera. Andeha ho arahantsika ity tantara kely ity, tantarana mpanao haiady anankiroa. Efa ela no niseho ny tantara tany amin'ny toerana mbola nisy mpanjaka tamin'izany fotoana izany. Nisy lehilahy lehibe iray izay mpampianatra haiady izy io. Tena nahay tokoa satria 700 be izao no teknikana haiady hainy, voafehany tsara. Nanana mpianatra iray izy
izay ataontsika hoe Njaka no anarany. Miala tsiny amin'izay Njaka. Nampianariny tampitiavana tokoa Njaka, izay teknika rehetra hainy ka tamin'ilay 970 dia 750 no tena voafehan Njaka. Indray andro ary nisy fifaninanana iady dia nandray anjara i Njaka ary nivoaka ho mpandresy. Nanomboka teo dia nalaza be Njaka, feno frere any izy ka nino fa izy no olona mafy indrindra. Rehefa vita ny fifaninanana dia nitangorona ny hazakazaka nakeo aminy daholo ny olona. Ary tamin'izay fotoana izay nisy mpianatra iray nanontany hoe mba ohatry ny ahoana ny mpampianatra anao ity, mba iza ilay mpampianatra anao? Namaly tamin'ny mpiambebona mihitsy Njaka, nanao hoe mpanao aiady tena mahay mihitsy izy fa izao hatreto izao indray no mafinoy izy. Niparitaka naneraka ny tanàna ny fanehoan-kevitry Njaka ary niteraka ady hevitra teo amin'ny mpampianatra, teo amin'ny mpomba mpampianatra sy ny mpomba mpianatra. Tonga tany antsofin'ny mpanjaka raha ny zavatra nisy. Gaga sady tezitra, nalahelo ny mpanjaka naheno an'izany hoe fa maninona kosa Njaka no manao fihetsika ohatr'izany, maninona ilay mpianatra no lasa tsy manaja sady tsy mankasitraka ilay mpampianatra. Rehefa nietrehitra teo mpanjaka dia nanapa-kevitra izy hoe andeha hanao fifaninanana iady hafa dia ho ampifanandriny koa ny mpampianatra sy ny mpianatra. Amin'izay mba samy mandray lesona momba ny fanetretena. Tonga raha ny andro fifaninanana niditra teo ambony kianja Njaka. Taitaitra be izy sady niendratr'endratra be. Efa nahita an'ilay omby miditra ho ampiadiana amin'ny olona ireny ve nareo? Ohatran'ireny izy, tena feno tsy hay hoe haromontana ve izany sa inona, fa tena ohatr'izay mihitsy ny paozin'ny Njaka. Ilay mpampianatra kosa niditra teo ambony kianja, vonona tsara, tony tsara. Nampiasain'ny Njaka daholo ny teknika rehetra hainy, fa tsy taitra mihitsy ilay mpampianatra, namaly moramora tsotra. Kelikely teo Njaka nanomboka ny sasatra amin'izay izy, nevizaka izy fa toa tsy miraika mihitsy ilay mpampianatra. Tamin'izay fotoana izay no nampiasain'ilay mpampianatra ny teknika faha 970. Ka inona no seho izy nareo? Lavo tery amin'ny tany tery Njaka, nivoaka ho mpandresy ilay mpampianatra. Vita ny ady, nankasitrahany mpanjaka Soamantsara ilay mpampianatra ary nomeny valisoa tena sarobidy. I Njaka kosa naninona? Niondrika teo tsy tafatsangana teo amin'ny toerana nisy azy menatra nangaya. Atsantsika hatreo ny tantara, inona ny fehany azo raisitsika? Na mahatsapa tena tahaka n'inona ary sika hoe mafy na mahay dia tadidio fa misy foana ny olona mahery sy mahay noho isika, ka tsy tokony hieboebontsika na irehare fa hanetri-tena. Averintsika vakiana ilay filazantsara nosoratan'i Matthieu 7:20 teo andininy 12 manao hoe fa izay manandra tena no ahetry ary izay manetry tena no asandratra. Ivavaka isika. Jesosy misaotra ny amin'ny fampianaranao dia mampianaranay ahay hanetry tena fa izany no sitrakao. Amen.